Ity angano ity tena ilaina tao amin'ny lovan-tsofina isaka izay nosoratan'i Joseph Rabery na I Aban'I Biny. Niainga hono ireo Boketra nangataka mpanjaka tamin'ny zanahary. Sy nifampianjaka avao indreo fa 𝗡𝗵𝗶𝗶𝗶 izay ka da andatsahany zanahary azo maivana fokafoky avao. Sary nangina indreo raha lasaky teo anivony ny fokafoka. Itony mpanjakanareo ny zanahary ka hazao tsara ye ireo Boketra. Kanjo misambikina ireo Boketra mitikitra teo ambony fokafoka. He ny sasany sy mba miteny sy miesika ity mpanjakasika ity. Mitondraiky ny rekoreko sy ny tabataby. Andao ndraiky isika iverina angataka amin'ny zanahary fa sy mahafihantsika ity mpanjakasika ity. Vingitry ny zanahary ka da nalefany ndraiky ny ragato ho mpanjakandreo. Raha vao miesika nefa ireo Boketra da tapahiny ary haniny. Raha avy magnatona azy tapahiny sy haniny samindrano fo avao. Fa arany da nandro fehizay ireo Boketra fa mahery vaika ilay mpanjaka. Ao anatin'ny rafitra demokratika dia isika olom-pirenena no misafidy mpitondra izay hametrahantsika no hoavintsika. Kanefa ny tantara-pirenena dia naneho mazava tamin'ny alalan'ireo tolona sy krizy mifandimby fa mazana tsy afa-po amin'ireo mpitondra izay nahazo fahefana isika. Tsy ampy anefa ny fanolorana fotsiny izany mpitondra izany mba hisolo tenantsika fa ilaina ihany koa ny fandraisana andraikitra antsika tsirairay avy satria dia isika ny tompona andraikitra misafiditsika. Ho an'ireo mpitondra nahazo fahefana dia ilaina ihany koa ny mifampieno mba ahafahana mitondra fanofana ho an'izay mahasolo kokoa ny fiarahamonina. Ary sy tokony hanao didy kofehy lehibe mba hitazomana amin'ny fahefana. Ho antsika vahoaka entana ihany koa mila aseho hatrany ny maha olom-pirenena vanina fa tsy tokony hiandry mpitondra hanao didy zadona vao anio izany.